Ramatoa mialy Razakandisa, vadiny Andriamatoa Filoha Andry Nirina Rajoelina. Ialako tsiny indrindra raha manonona ny anaranao amin'ny anaran'ny fianakavianao fa tsy amin'ny anaran'ny ramose-vadanao. Manoloana izao vona mahazo ny firenena izao. Reny ny malagasy rehetra ianao ary nanangana an'ilay fikambanana hoe association fitia. Heveriko angambany fa fotoana hitsangananao zao tompoko. Tononoko manokana le hoe Razakandisa satria mba nahafantatra ny apahany amin'ny fianakavianao ihany zahay. Any itopoko lahy Hardy Razakandisa. Olona izay nanana fo antra ary isan'ny natsony mamaneny lava tamin'ny fotoanandro niara-niasa taminy tao amin'ny 238. Malala-po, malala-tsaina ary tsy mba nijery fahasamihafana teo amin'ny finoana fa nanampy olona be lehibe. Mino aho fa io fibra io dia ao aminareo lovanareo famille Razakandisa mianakavy. Todika aminao aho Ramatoa Filoha vadiny Filoha manoloana an'ireto faton'olona ireto. Tsy adevitra tsontsika hoe botulisme, empoisonnement iny efa mazava angamba ny zavatra misy. Fa ny ahy eto fangatahana mbola misy marary ao izay mila évacuation sanitaire. Miangavy aminao amin'ny maha pasteur tsy avako ireo olona ireo raha ara-nofo tsinitsinako fa mitady vonjy aty amiko ny ampahany amin'ireo olona ireo hoe mba vonjeo zahay inona no azo atao. Inona moa no azoko atolotra azy eo? Tsy manana aho na vola na harena fa saingy manana anareo ray aman-dreny mpitondra ny firenena, indrindrandrindra ianao Ramatoa mialy Razakandisa. Ilay fibra Razakandisa mihitsy no tiako ho kasihana amin'izao fotoana izao mba ahafahanao mijery manokana an'ireo olona ireo ka andresenao lahatra any ramose-vadinao sy ny fitondram-panjakana mba hamonjy vonjaina aloha. Ao aoriana antsika miady hevitra ny amin'ny hoe botulisme, ny empoisonnement fa ity aloha urgence ny évacuation sanitaire ireo mbola sisa velona ka miady amanaina. Saotra tompoko. Tsy taitra ny fanjakana hoy tsy taitra na dia efa ao anatin'ny atao hoe amehana tanteraka ary. Nagaga ny hery zareo rehefa nandeha tamin'ny Mahajanga ny filoham-panjakana sy ny délégation niaraka taminy dia rehefa nangotika an-kibo nikatona hatramin'ny hôtely lehibe tao Mahajanga. Zany hoe mangotika kibo ny mpitondra mavita manakatona an'ireny mivana tsika ndalo resika ny antso manaraka miaraba tompoko to lasa ianao ny zava-misy eto amintsika eto efa misy fahafatesana olona 30 orangaty ray arany lalovana sy diaviny tongotra eo amin'ny firay vodirindrina aminao namony ihany fa vahotra mivava sy lela tsy mahateny patsaray tsy io mivava fa fitondram-panjakana mbola mavita amin'ny resaka ary indrindra ndray solom-bava-mbahoaka miara-dalana aminy. Ndao resika ny antso manaraka miarabanao efa tafiditra ianao ohatray efa tafiditra tsika tonga dia miresa ao ndao ary toizatsika ihany zay resaka izay aiza namatsika teo raha miresaka n'izany atao hoe fanampizinany ity tsika miaraba tompoko miarabanao efa tafiditra ianao Vanmena be. Miarabanao dia ahoana fandehany? Uno mba hanontany alohan'ny resahana. Eny ary. Amin'ny firy moa manomboka le fandara fotoam-pivavahana ty tao androany ty? Amro.
amin'ny roa tolakanjo le izy ia amin'ny roa de zao mikasika ny fotoam-pivavahana izay anokana-mbavaka ho an'ny firenena manokana izay ho atao ty dia mba izao zany dia mba izao dia mba te hamporiska na mpino ianao na tsy mpino ianao dia tokony samy ho tonga eny an-toerana satria zava-dehibe ny fanehoana firaisan-kina tsara ny mba hahitana taratra fa miraitsika vahoaka ary tombotsoa lehibe ho atsika izany saotra mankasitraka anao ny amin'izay fanetanana izay a ndao raisitsika ihany koa ny antso izay efa vombonao ny araba tompoko tolasy ianao anio tokoa ny anatanterahana n'izay atao hoe vavaka fiombonam-po izay a ny amin'ny roa tolakandro moa zany eny amikanja maintso anala mahitsy eny no anatanterahana an'izay a raha miresaka n'izany hoe vavaka fiombonam-po isika ao anatin'ity resaka hoe toedra rany mahazo ny malagasy ity moa zany miaraba tompoko miaraba tsika vanisakaraha ahoana fandehany any sika zany tsy tokony olana androsony hanentana ny fanjakana satria fanjakana efa nahita masy efa misy folo ny maty tamin'ireo hoanitako situation mondial reo de moresirese fa leo misy ary miatrika ny 26 nanao fety ny 26 iananga nao tamtamany zany 26 zany ary sisy landry iny sateo na ray ny fanjakana ka manentina izy tsika fa de fa toetra anio fa ny atsika zao tsika oka araka ny teny teo de mila solidarité ary tokony hanao zay hevitra misy fa tsy petrany fanjakana io ela be am'toreny fa manahirana hamono atsika io zeka fatabetaka fa de zay fosiny mambola izay reo bakeo mankasitraka anao vianisakaraha akoatran'ny zay fanehokeviny zay ihany koa maro ihany koa nefa nandefa soratra maro sosina aty aminay aty hoe raha izao fitondram-panjakana zao de tena tsisy azo antenaina fa de hamono malagasy aloha miarabanao Mirabanareo manao na fandehany. Salama tsara, iza le miantso de avy aiza? Tsaratsara salama tsara ny ity. Rasoa ny anarany, avy aty Tiliara. Ay, miarabanao are. De ahoana ny fandehany any Madame Rasoa? Ny fandehany de zao. Sakarava. Ya, alefaso are. Notapahanao le izy. Za mbola variana manara-maso ny fandehany. Miaraba tompoko. Efa tafiditra soamatsara ianao a? Ao ve ianao? Ya, tonga de mitenena avy hatrany raha vatany vao mandeha ilay taremarika mihodina ny taremarika eo amin'ny finday anareo. Miaraba tompoko. Efa tafiditra ianao a? Salama tompoko babi avy aty Tamatavy ihany. Ya, miaraba tsika avy any Tamatavy. Ty zany de zao Tamatavy io. Ya. Satria problème zany gn'aminay aty zany raha vo misy maharary de tena tsy hitanao misy zany ny zavatra ataony fanjakana. Ary taminay teto voalohany tamin'ny dinatek io andeha nalay ny lista daholo zay amorony dinatek ty. De raha hoe semple zahay zany de mandeha amin'ny hôpitaly be zany de tsy mila mandoa vola. Kanefa zany amin'ny andro ake io zany raha mitondra zaza anao zany amin'ny hôpitaly ao raha vo sisy vola milefa fa tsy voatoatry zany le hôpitaly mpanjakana amizao. Zay zany mahatapitra anay aty amizao. Fa io tena misy io valagna aretina tsy fantapatram-piadiana io. Misaotra tompo. Mankasitraka anao avy any Tamatavy nitondra an'izay tatitra izay ihany koa. Raisitsika ny antso manaraka, miaraba tompoko. Miaraba anao? Tolasy ianao? Eny ara, raha ny zava-misy ange ny nivon'ny fiarahamonina misy atsika eny. Raisitsika aloha ny antso manaraka, miaraba anao? Efa tafiditra soamatsara ianao a? Mbola tsara. Mihetsika zaho mpianatry ny université ato. Aiza toeran'io? Miarahaba anao avy aty Toliara. Ya, miarahaba antsika any Toliara. De ahoana ny fandehany any? Mihetsika ny mpianatry ny université ny Toliara zaho ato manao fanakanan-dalana mitafy ny vatsim-pianarana. Vatsim-pianarana. Makasitraka anao nitondra an'izay fanehoan-kevitra izay a, nampipita vaovao ihany koa.
zay vaovaonay mafana de mafana zao am'izao fotoana zao miato. Ya, fa vatsim-pianarana nanomboka oviny zay takin'ny mpianatra zay. Vatsim-pianarana mbola tsy tafavoaka anie ny vatsim-pianarana hatramin'izao e. Hatramin'izao? Fa nisy. Ya, lasy ianao. Ie, zany rehetrarehetra zany moa dia zava-misy eto amin'ny toedra raha-pirenena daholo. Aretina sy vaiakantrana ka sady maharary iny mahamenatra, tandravadikoditra ihany koa iny tsy afaka amin'izao fitondrano izao a. Nanilika hatrany, nanilika tainangely eny amin'ny varavarana samy naniliky ny azy. Ankehitriny anefa dia mbola hiteny ihany zany resaka hoe vatsim-pianarana tsy voaefa izany. Miarahaba tompoko. Efa tafiditra ianao a? Miarabanao? Dia ahoana ny fandehany? Iza le miantso dia avy aiza? Salama tsara. Miarabantsika eny ambony loha. Ny fandehany dia izao hoe momba n'ilay fanampozinany iny ihany. Ya. Raha nandinika hatramin'ny voalohany a zany a nanomboka tamin'ilay tany Majungary zareo mpitondra eo. Ya. Le hoe misy nanapozina, misy taitra ny fitondram-panjakana amin'izao tsika amin'ny teny izao mahakasika io vona izay mahazo ny malagasy io. Miaraba tompoko. Efa tafiditra ianao a? Ya, efa mahainao tsara. Iza le miantso dia avy aiza? Bakea Tamatavy. Ya, miaraba antsika Tamatavy. Salama tompoko. Ya, salama tsara. Dia ahoana ny fandehany? Ny fandehana tsy Tamatavy zany a dia le lalana re tompoko. Le lalana tena mampivaly anay. Tena mampivaly naiza le dia haly daholo. Ny faratsiana eo ny toetrandro amin'ilay orana lava eo tena matetika misy fosy menjera tikitika lasika anaty lavaka tomobila simba tena hoe mivaly 365 jours andeha amin'io lava tena na dia hoe 4 zany ara mijaly. Zany hoe lalana iza aiza eo Tamatavy zany io. Misy io fandehan'io lalana io na andeha avy any a dépôt ianao na andeha avy any Ambolimadinika ianao na andeha avy any amin'ny port ianao na andeha avy any a Bazary be ianao hoe dia lalana ratsy juste hoe amin'ny avenue ihany angamba mahitako hoe lalana tsara eto a dia le vao vita le boulevard ratsy milao dia tena mitaraina zay tena mitaraina tsy haiko na ny fanjakana na ny maire na ny ministre na ny iza ny manao aza fa apitapitaiko any a zany ny fandehana aty aminay le lalana tena mampivaly a tena tsy mivoatra ny tanàna noho le faratsy ny lalana. Ya. Zay le izy antenana fa efa voaray. Mangataka amin'izay matompona andraikitra amin'izay zavatra izay fa amboarina lisy eo ihany eo tsy ampy volana tena teneniko hoe tsy ampy volana dia simba le izy. Misy ihany ny fanamboarana fa dia zany teneniko zany hoe tsy ampy volana. Zay le ampitaiko aminareo any a tsy haiko mba asa voaray amin'izay tompona andraikitra amin'izany ve zany asa. Ya, mankasitraka anao nitondra an'izay fitarainana izay. Toanareo a. Mirary soa antsika ihany koa anisan'ny mampikilay ary raha ny atao hoe toetany any amin'iny faritra Atsinanana iny aloha dia ao anatin'izay resaka hoe mando izay mando lava ihany koa ny amin'ny resaka hoe rotsakorana sy ny tariny moa zany fa zavatra mahagaga anie eo amin'ny resaka hoe fanamboaran-dalana any amin'ny Tsomivoto ny manaintainy any amin'izay tena hoe ahitana mpamatsy vola izay ny mahamendimendy ny fitondrana amin'izao fotoana izao fa tsy mijery intsony le tena hoe aiza ny tena mampijaly n'le vahoaka eto Madagasikara. Ndao raisitsika ny antso manaraka. Miaraba anao dia ahoana ny fandehany? Efa tafiditra Soamatsara ianao a? Allo, efa tafiditra Soamatsara. Miaraba anao? Eka vetitiliara avao. Ya, miaraba anao. Aminay atoa faty zao faratapona manao fatimbalala gn'olo aminay ato aminay tanàna Toliara Toyato. Tsy azo afenina zany fa zavatra misy iainana Toliara eto. Manao fatimbalala gn'olo aminay eto hafagna levy hafagna vao maty hafagna manao kory zao zany raha misy amin'ny tanà aminay eto. Raiky zay faharoa eny nakasika ny base Toliara eo forosevy zahay tsy hagnenty lalabaoro tampaky tsy enkegnay zao base zao tsy hagnenty zahay lalabaoro tampaky fa zay tsy hagnentin'olo lasa tsy misy olo amin'ny Toliara eto fa zay levy base zao fa la mbo misy olo eto levy base zao.
ia mankasitraka anao nitondran'izay tatitra izay ihany koa tamin'ny fampahalalam-baovao afakomaly izay no niresaka mihitsy mahakasika an'iny tetikasa base tuliary iny a ireo mponina manodidina ihany koa izay naneho fitarainana ireo olobe ihany koa izay milaza fa tsy anaiky raha misy fahafatesan'olona na dia iray raha vokatra io tetikasa io izay efa hita fa tsy mety ara-pahasalamana moa izany ilay izy saingy niziriziry hatrany ny filoham-pirenena tamin'ny filazana fa hoe misy tombontso mivantana ho an'ny Madagasikara ny amin'ny vola miditra mangarahara ho amin'ny mpiara-miombonantoka moa izany izay mandray an-tanana ny asa ao amin'ny tetikasa base tuliary izay niveriny ihany koa nanamariany fa rehefa na dia misy fahafatesana malagasy iray ara miteraka fahafatesana malagasy na dia iray ara dia mahasarotiny azy amin'izao fotoana izao izay zany le hoe raha maso tsy miaraka mapaty raha ny filazana azy ankehitriny nefa tsika raha miverina sady miverina ao anatin'ny lohahevitra dia ny hoe 30 ny maty fa izakory le raha maso to tsy nisy ny latsaka nakaizakory le kobakambava to tsy tanteraka dia asa alova ny zavatra rehetra eto amin'ity Madagasikara ity zany tsy misy zavatra mandeha intsony ny lalana simba ny fampianarana tsy zarizary ny fitsaboana ihany koa tsy mandeha amin'izay loany ianao raha mba manantena zany ianao hoe andeha hamonjy toeram-pitsaboana mba ho salama ny tanjonao mba hitady fanamaivanana ny hirifiry ianao fa ny zava-misy toa ohatra manantona fahafatesana ankehitriny le manantona toeram-pitsaboana ialana tsiny ialana fony satria izay ny tena zava-misy mialatsiny aminareo mpitsabo izay nanao fianianana nanangatanana fa hanao zava-dehibe ny aimbahoaka ianareo kanefa no le atao hoe tsindry tsy azo tenenina dia lasa ohatra ny nanalasala indray le tanana felatanana nitsangana tamin'le fianianana lasa izay ny zava-misy ankehitriny ndao raha isika ny antsoa manaraka miaraba tompoko efa tafiditra ianao namako a ya Zakaria Vetia Tsefa ihany miaraba anao Zakaria ny tena moa zany tanora dia mahatsapa le raha misy eto amin'ny firenena satria raha naheno vaovao tokoa ny tena dia nahita hoe olona 17 taona monja ny daosy ny fahafatesana noho ny fampizinana ara-tsakafo tena toana fo satria malahelo tokoa hoe ankizy mbola tokony zany hoe hiatrika zany faradina mpanjakana zany ny indrisy fa ny daosy ny fahafatesana sahady ny tia napetraka zany dia hoe mba atao ahoana re mba nanahoana re raha teo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena hoe sanatria ny aza misy tsy maniry loza fa raha ohatra ny zanaka ny filoham-pirenena re ny tratranao otrao dia mba ahoana re ny réaction amin'ny filoham-pirenena saotra indrindra tompoko mankasitraka anao ihany koa nitondra an'izay feo fampieriseretana izay izay mihitsy le zavatra tena tokony hipetraka tsongofo tena tsongofo n'olo ya mankasitraka anao izay le zavatra tena hoe tokony hananany tsirairay avy izay le mahamalagasy atsika ary io nge tsy forseny tsy zavatra hoe atao tery vaimante fa mandeha ho azy io rehefa malagasy ianao ary zay mahatonga atsika hoe miavaka amin'ny zavaboary rehetra ny olombelona ny biby anie ny ambodiany raha mahita ambodi mitovy aminy tsitrery amin'ny tany ery tsy taitra tsy mangory vitsika fa ianao olombelona raha mahita an'ireny toe-javatra ireny ianao dia tohana aloha ny fo marary ny aty izay le hoe maha olombelona atsika raha itsika ny antso manaraka miarabanao miaraba tompoko efa tafiditra somatsara efa tafiditra ianao aza misalasala itsony rehefa tafiditra ie miaraba tompoko miarabanao e allo dia ahoana mifandeha iza le miantso mbola tena vaty tosy ya miaraba mbola ty ny tosy tena fahitako anazy io zany a tontolon'ny fampianarana mihitsy nefa simbanako eto Madagasikara maro be ny fampanao akory taty aminay zao a hoe 0% ny valide TCN eto Madagasikara koa aizy ianao zany amarino tsara aloha ny fahana amarino tsara ny fahana raha miresaka an'izany tsika teo le hoe resaka fampianarana izay efa lasa mitongilana tanteraka fa ankilan'izay ihany koa azadinoana raha nyresaka ihany koa amin'ity zava-nisy ity ilay tovovavy tovy satria mbola mpitovo
mbola ao anatin'ilay atao hoe taonany zatovo mihitsy ary vehivavy zany vehivavy zany eny ery zareo e napetraka ho masoandro e ahitana atao hoe loharanonainy e ary na isika malagasy ara dia mametraka an'izany mihitsy zay no mahatonga ny hoe vehivavy matsaka rano tsy mahazo mijoro eny amin'ny fasana ny finoana malagasy zany le matsaka rano tiako tenenina eto dia le vehivavy tondra voka zany hoe masoandro amam-bolana ny vehivavy ianao zany raha mandao vehivavy anankiray zany hoe misy vehivavy namony ainy dia le loha rano mihitsy zay ny tapona toy ny hoe raha makeny tsara ianao ilay loha rano ny tapona fa mifary rehetrarehetra ny volo rehetrarehetra eo tsy misitraka an'izay rano izay dia tahaka izay ihany koa lay resantsika eto amin'ity tantara ity zay no mahatonga antsika ho sarotiny zay no mahatonga antsika tokony ho sary-piaro amin'izao toe-javatra zao miaraba ny namana izay efa tafiditra ato ihany koa efa tafiditra ianao a maheno tsara tompo ya zay ihany koa maheno anao dia ahoana mifandehany izy aty avy aiza manamboany atsika maheno dia maheno resaka nandety momba fanapoziny ya ny zavatra mampilahelo eto amin'ity tany ity a tsy ampy fanetretena ino am'le fanetena tenitenena ka am'izao zavatra misy zao anketiny raha ivorana ve tompoka ao amin'ny azera reo olona reo dokotera firiny ao tsisy masamy laza hoe tsy ampy fanafody inge zay e tsy hainay ty zavatra ty e dia salamahafaly mitazona an'ireo olona reo fotsiny reo efa tsisy efa fitsaboana tao aminy tsy misy raha voaka malagasy fa dia ozy hoe mahireza zay angambany sisa ina azo atao fa raha izao fitonana zao dia tsy misy zavatra azo antanena amin'izao intsony sotra toko mankasitraka anao ihany koa nitondra an'izay fampahirezana izay ary tena marina zany toe-javatra saika hitovizany toeram-pitsaboana rehetra tsy ny eto Antananarivo ihany fa any amin'ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara dia ny resaka fanafody izay tsy afa-misaraka amin'ny fitsaboana misy ihany ny toerana fivarotam-panafody ao anatin'ny toeram-pitsaboana fa sarotra kokoa ndraindray aza ny fanafody ilaina mbola ifampitediavana mba tsy lazako an'ilay toerana anankiray mampidodidodo mibe sy maro raha eto Antananarivo izay lazainareo fa tsy ara-dalàna kanefa ilay fanafody ihany koa tsy ampy ny zava-misy anefa ary io no tena miteraka an'ilay fahafatesan'ny sasany amintsika malagasy rehefa mamonjy toeram-pitsaboana eto Madagasikara rehefa mivoaka ilay ordonnance any amin'ny dokotera reto fanafody reto mila vidiana dia lasa ianao miazakazaka ianao mijery eo amin'ilay farmasia eo amin'ilay toeram-pitsaboana rehefa ao ianao dia hoe reto sisy ato a reto sisy ato a zara raha ilay fanafody fahitanao izay namidy tsy ara-dalàna teny amin'ny episeria izay ihany no hitanao ao fa ilay fanafody tena zava-dehibe le tsy maintsy ilaina mety efa tratran'izany ianao hoe ty fanafody ty no tena iankinan'ny aino io marary io fa io fanafody io tsy hitanao ao fa mivenjivenjy ianao erana Antananarivo mandeha ianao mamontsy ny farmasia atsimo avaratra ndrefa na tsinanana mandra-piverinao avany sanatria avy mivavana diny lela tapitry ny aino marary tonga ny fanafody ary misy mihitsy arany e any amin'ny toeram-pitsaboana dia mahasamy teny aminao tsy amin'ny aia tsy amin'ny alahelo hoe ajanony ilay fanafody fa efa tsy namantsika ntsony ilay marary
de ny sasany ara mitady fa hoe tsy avelany oentinao mody le fanafody ao moa le hoe fiarovana n'lay atao hoe tsy mpitondran-tenany am'le hoe tsy fampiasana tsy fanaovana dokotera tena ny tokantrano any fa ankilan'izay ny koa volanao ny ala lany ny volanao le fanafodinao tazomina zany ny zavatra misy eto amintsika eto fa tsy fantatry ny mpitondra zany fa izy na mangotsika fotsiny ara ny vodinify de lasa mandeha makany amin'ny nosy ravavy va manomboka manaintaina ny anto de efa latsa makatsy amin'ny remy malala fa ny zavatra miainan'ny malagasy maro anisa nefa zay ny fidy sy nametraka azy tamin'ny alalan'ny latsabato raha marina aloha zany fa tsy de zay loatra koa nefa nahatongavana teo fa ny ady apitaka ady akata de ireo olo ireo no mitaraina ankehitriny fa tsy misy valiny